afaka nanatrika ny fandevenana ny anabavo ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marika sy ny fianakaviany androany teny soavina Ambanisena voatafiditra tao am-pasana ny razana niverina nakany an-tsarana ny ity filoham-pirenena teo aloha ity. Hiditra amin'ny fanalalana tanteraka ny tontolon'ny fifandraisana isika eto Madagasikara. Hiakatra 5 tapitrisa euro ny fanavaozana ny fahazon-dalana ho an'ireo orinasa serasera izay afaka manao malalaka 2G na 3G na 4G manomboka izao. Vahiny Michel Arnaud anatin'ny zanam-pahandarana question d'actu Emile Avonjy Andreas Philibert filohan'ny vondrona parlementaire vondrona politika MMM. Ny andindiny izay avy hatrany. Toujours meilleur. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Isara ianao tomboky lasitsongo vavy manjohy hatrany fahitalavitry ny Kolo TV amin'izao alahady arivo izao miara-banoary manasanao indray naraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany. Efa nolazainanao tany anatin'ireo lohatenim-baovao ihany afaka nanatrika ny fandevenana ny anabavy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana androany no mafisina ny fitandronan'ny filaminana teny amin'ireo lalana nandalovany helikoptera ny mpitandro ny filaminana no nitondra azy teny Soavina toerana nanasitriana ny razana taorian'ny fandevenana nentina niverina tany Antsirana ity filoha teo aloha ity fanadihadiana hoentin'ny Michel Arnaud. Ny maraina tokony ho tamin'ny folora no tonga teto Antananarivo ny fiaramanidina nitondra ny Marika Ravalomanana avy any Antsiranana. Androany no fotoana nandevenana ny anabaviny ity filoha teo aloha ity afaka nanatrika izany ny tena no amafisina ny fitandrona ny filaminana teny amin'ireo lalana nandalovan'ny razana nanatrika ny fahamoampaty izy izay tsy azon'ny mpanao gazety natrehany taorin'izay nentina tamin'ny helikoptera ary tsy fantatra izay nitondrana azy tsy nanatrika ny fanaovana veloma tany amin'ny mpiangonana kosa ny tenany izay tsy fantatra hoe inona ny antony teny amin'ny fandevenana kosa vao hita ity filoha teo aloha ity hita teny ampandevenana avokoa ireo lohandohany ao amin'ny mouvance Ravalomanana toa ny Girivy Andrianarsoa manandafy Rakotiny Riny Ianitra Razafy Manantsoa talohana tongavan'ity filoha teo aloha ity teny amin'ny fasina nanome baiko an'ireo mpanao gazety ny commande ny CIRGN Analamanga Rakotomanina Florence amin'ny tsy fahafahana manao interview an'ity filoha teo aloha ity tsy nitenina inona na inona izy vao vita ny fansitrihana ny razana nanainga ho anantsirana ny Ravalomanana Marika. Eo amin'ny pejy serasera kosa indray hiditra amin'ny fanalalana tanteraka ny tontolon'ny fifandraisana isika eto Madagasikara hiakatra 5 tapitrisa euro ny fanavaozana ny fahazon-dalana ho an'ireo orinasa serasera izay afaka manao malalaka ny 2G ny 3G ny 4G manomboka izao etsakilan'izay nantery ny ministry ny fifandraisan-davitra napetraka Rakotomamonjy ny Zoma teo teny amin'ny toeram-piasana teny Antaninarenina fa hiditra amin'ny kalitao ny tolotra omen'ireo orinasa serasera ny fanarahana ao anatin'ny rafitra vaovao isolo ny Omerta manomboka amin'ny 5 ambin'ny folo sy 2 arivo fanatedina.
Ifarana amin'ity taon'ity ny asan'ny OMERT ho soloina ny antsoina hoe ARTEC na ny autorité de régulation des télécommunications ity rafitra ity amin'ny fiandohan'ny taona 2024. Io no andrina sanaramaso ny sehatra ny fifandraisan-davitra ary avy amin'ny sehatra tsy miankina ny maro anisa ao anatin'io rafitra io. Itale jeneralin'izany ihany koa dia hojerena amin'ny alalan'ny tolotrasa. Tsy isy tsony io OMERT io atsoatsy. Fa autorité no hipetraka. Ary atanjaka amin'izany ny secteur privé satria efatra amin'ny conseil d'administration io dia avy amin'ny secteur privé, telo fotsiny ny fanjakana. Ny ministera zany dia tsy anana même izy tsony amin'ny autorité io fa tena maly eo tena tanteraka io autorité de régulation io. Isan'ny vaovao ihany koa manomboka eto ny idirana amin'ny fanalalahana tanteraka ny sehatry ny fifandraisan-davitra, izany hoe hiditra ao amin'ny fifaninana tanteraka ary tsy ilana pitsopitsony ara-panjakana sarotra loatra intsony ny fidirana amin'ny kirakiran'ny teknôlôjia eto amintsika. Afaka manao 2 na 3 na 4G avokoa ny opérateur rehetra, nofaritana mazava ihany koa ny vola aloha amin'ny fanjakana. Raha efa 650 sy 1,9 euro ny fanavaozana ny fahazon-dalana hiasa ho an'ny Telma sy ny Orange ary ny Airtel dia hiakatra 5 tapitrisa euro isaky ny 10 taona izany ary 7 tapitrisa euro kosa no alain'ny fanjakana raha isy opérateur hafa hiditra antsehatra andrara eto. Matoa napetraka izany hoe 5 millions d'euros ny renouvellement de licence dia efa ny fampiresahana io ary zay ny tokony ho izy raha ny firenena mitovitovy amintsika. Fa le ny teneniko 615 1400 teo dia voamafy loatra ny fanjakana satria ireo opérateur reo dia mahazo vola. Io alohany indray mandeha mandritra ny 10 taona ka ataoko angamba fa fotoana zao mba itodiantsika tanteraka amin'ny fanjakana. Isan'ny vaovao ihany koa andreo mpanjifa tsotra dia nijeren'io rafitra antsoina hoe ARTEC io ny kalitaon'ny tolotra omen'ireo orinasa antserasera. Isan'ny fitarenana miverimberina ny halatra kredi ataon'ireo orinasa ireo ary fantatry ny fanjakana izany. Mesure de qualité zany raha hitanareo telefona surtout amin'ireny prépayé reny tsy miabotira ny appel fa lasa ny crédit. Dia zahay efa nanome toromarika hoe tsy maintsy atao izay. Efa mifampiresahanay koa io amin'ny ireo opérateur reo hoe betsaka amin'ny fitarainana momba ny zao ka tsy maintsy atao zay. Dia rehefa azo zay dia mifanatona amin'jareo dia miteny hoe tsy maintsy jerenareo ny momba an'io. Ary zay ny tenenako hoe io autorité io dia tena maleo tena tanteraka ary zay tsy manara-dalàna dia tena miafara amin'ny retrait na licence. Nitondra fanazavana mahakasika ireo lalàna telo tamin'ny taona 2024 izay ampiarina ankehitriny ny ministry ny fifandraisan-davitra ny farany herinandro teo. Fa eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray taoriny ny fanomezana tablety ireo mpianatra eny amin'ny EPP sy lycée tsy mbola mipetraka tsara ny fampiasan'izany ho an'ny mpianatra. Tsy ampy ny fiofanana ho an'ireo mpampianatra amin'ny fomba fampitana ny lesona, tsy mbola natao ho an'ny ankizy malagasy ny fampiasana fitaovana manaraka ny teknôlôjia na dia tsy maintsy hirosona izany fanadidina hoentiny Gaëtan Ndretsilavo. Aza fiavana inona ny eo ity tany aloha avy eo misy inona ato raha aza dia avy eo mbola misy inona koa ry mba fitiavana tany milavatany aza tsika zany nay tsika rehetrarehetra dia mbola mafisina ihany dia fitiavana inga tany voalohany ampininona raiky izy. Hatreto taranjaroa ny SVT sy ny géographie no ampiasain'ireo mpampianatra eny amin'ny EPP tablette raha toka mihoatra izany kosa ny eny amin'ny lycée. Ho aneto amin'ny EPP andavevaratra ilafy manokana efa misy fiofanana manokana nomenareo mpampianatra mialoha ny fampiasana izany. Tamin'le zavao tonga teto tamin'iny efa niofana izay tao dia mbola isy fotoana koa anatsony anay fa mbola tsy fantatra hoe oviana. Tablette 50 no azo neto amin'ny EPP ilafy manokana. Ampy ho an'ny mpianatra tsirairay izany saingy hatreto iray isaky ny latabatra no ampiasaina.
amin'ny ankapobeny zany tarandra rehetra aty amin'ny primaire dia ao fa misy koa zany eo a sixième secondaire 6e hatrany amin'ny 3e dia ohatr'izay koa zany ny amin'ny seconde hatramin'ny terminal fa mahakasika amin'ny primaire zany moa no mijerenay zay moa aty amin'ny primaire dia izay no ao raha hitantsika moa zany dia misy ilay fitaovana zany a projecteur ampisehoanan'ilay izy eny amin'ny solaitra be amin'ny ankapobeny zany manamora ny asanay mpampianatra aty amin'ny primaire manantena vokatra tsara araka izany ireo mpampianatra na izany azy mbola sarotra ho an'ny ankizy malagasy ny mampiasa itony fitaovana manaraka ny teknôlôjia avolenta itony afaka amin'ny fampiasana tsaoka ny mpampianatra saingy manahoana kosa ny faiza manoratra ireto mpianatra izy ireo izay ao anatin'ny fotoana tokony hanoratany ahatafita ny lesona ampiraikitra izany ao an-tsainy raha tsy hivina sekoly fanabeazana fototra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana miisa 30 manerana ny nosy no natao andrana amin'ny fampiasana fitaovana manaraka ny toetrandro ho an'ity taona ity sekoly 3 ho an'ny Antananarivo any amin'ny faritra kosa ny 7 ambiny tsy maintsy miroso amin'ny fampiasana ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia isika ho an'ny enanivon'ny Cisco sy ny Drene manokana maro ny tombontsoa ho azo amin'izany. Misy fitaovana informatika na teknôlôjia vaovao zao any fa efa miantitra dia ilaina eo amin'ny fampandehanana ny asany amin'ny bureau hitanao koa amin'izao fotoana izao fa efa misy ny fizarana nyreny tablety enanivon'ny mpianatra sy ny mpampianatra entina ihany koa zany anaovana tolotanana ny mpampianatra izay no mampiasana an'ireny akoatra ny fampiasana ny azany amin'ny asany anaty bureau. Raha ny loharanom-baovao azo mpampianatra 510 no omena fampiofanana amin'ny fampiasana ireo teknôlôjia nomerika ao anatin'ny 5 taona. Solosaina miisa 700 mitetina 2 miliara sy 520 tapitrisa ariary no natolotra ho an'ny Drene miisa 70 ary Cisco 740 ao anatin'ny faritany Antananarivo. Raha ny zava-misy enanivon'ny EPP kosa tsy mbola natao ho an'ny zaza malagasy ny fikirakirana ny tablety any ampianarana. Fa iny Michel Aranazzano anatin'ny zanam-pandarana question d'actu mila Vojiandriasy Philobert filohan'ny vondrona parlementaire VPM MMM iresaka mahakasika ny raharaha eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Efa mirabatsika ny tokantrano manjoy ny Cool TV amin'izao ora izao tonga soa ato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu izay arahanao isaky ny alahady ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ho amin'ity androany ity dia ny solom-bava-bahoaka mila vonjy Andriasy Philobert filohan'ny vondrona parlementaire VPM MMM no vahintsika ato anatin'ny zanam-pandarana mirabanao dia tonga soa ato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu. Miarabanao Michela no miarahaba ihany koa ny voaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izay manaraka n'izao fandaharana question d'actu ato amin'ny Cool TV izao. Mafapana ny raharaha teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ity herinandro ity teo ny resaka motion de censure nisy ihany koa ny resaka hoe nisy fizarana vola teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ireo solom-bava-bahoaka mitombina ary ve izay filazana izay hoe nisy ny fizarana vola tamin'ireo solom-bava-bahoaka teny amin'ny anteny miram-pirenena. Taoko angamba fa nandritra ny izay herinandro zay dia miverimberina matetika amin'ny hainao manjery amin'ny gazety sy ny rehetrarehetra ny filazana hoe nisy fizaram-bola teny amin'ny anteny miram-pirenena mikasika ny fanohanana ny motion de censure zay saika nisy teny amin'izany anteny mera izany ka zaho manokana sarotra amiko ny hilaza na tsy hilaza fa heveriko angamba na izahay solom-bava-bahoaka na ianareo mpanao gazety dia samy nivezivezy teny amin'ny lapany anteny miram-pirenena daholo nanomboka tamin'ny fivoahany zany session ordinaire zay atao hoe Tsimbazaza izany ka ataoko fa samy mahalala no samy nahita ny zava-nisy sika rehetra ka ho ahy manokana zany amin'ny solom-bava-bahoaka ahy zay everiko hoe voakasika ao anatin'izany satria raha solom-bava-bahoaka no lazaina dia anisany zahay hoe ny fizaram-bola sy ny tsy fizaram-bola dia zavatra tsy ananana porofo mivantana dia heveriko fa sarotra ny ilazana azy amin'ny zavatra toitony fa ny zava-misy zay tsy azo ialana rehefa misy ny zavatra toy ireo na toy ireny hatramin'izay dia tsy maintsy misy foana zany ny karazana hoe pomba sy ny tsy pomba amin'ny lafiny rehetra. Raha ohatra hoe raisitsika ohatra zany rehefa misy reny fifidianana ka manao propagande ny candidat zay
mieritreritra hoe ataony hampandresy ny tenany dia tsy maintsy manao zay fomba handresena izy mety misy fizaran-javatra ohatsa ka misy fizarana t-shirt no alefa amin'ny fotoan'andro reny dia samy maka ny olona samy mandray fa izany mahazo antoka fa zay olona nahazo an'ilay t-shirt nozarain'lay olona dia azo antoka tokoa fa rehefa tonga ny latsabato dia handatsaka vato ho an'lay olona nandraisan'ny t-shirt izy ohatran'izany koa ny fijeriko ny zava-misy eny tsimpazaza raha ohatra ka misy zay raha ohatra ka misy zany fizarana zany inona moa no misakana an'izay tsy pompa an'izay na manohitra an'izay tsy manao an'izay fomba handresen'ny lahatra koa ny solombavam-bahoaka mba hahafahany miroso amin'izay eritreritra zay tia ny ahatongavana ao anatin'izay ka ny zava-misy zay heveriko tsy azo afenina ny vahoaka malagasy satria zany ny manjary mampihena ny lanja ny antenimieram-pirenena dia hoe vidina vola 2,500,000 francs na dia 500,000 ariary ny solombavam-bahoaka heveriko angamba solombavam-bahoaka tsy dia izay vola 500,000 ariary zay no avoavidy na tsy avoavidy azy fa inona marina ny zava-misy teny Tsimbazaza zay angamba ny tokony hitondrana ny fanontaniana sy ny ady-hevitra fa ny zava-misy zany dia nisy ireo zay ny eritreritra hitarika an'izany motion de censure zany ry alanatsiny ny rahalahy Zokobe Ray Aman-dreny ny député ny Antalaha zay ny vahiny ny Ontina Real tao amin'ny TV Plus tamin'ny ariva dia izy no anisany namory sy nitarika an'izany solombavam-bahoaka zany hoe zao no ataotsika fa ny mahagaga indray zany zay olona zay nitarika sy naneho an'izay no lasa izy indray no mitarika tsy ambadiny hoe zaho no manohitra voalohany an'izay zavatra zay fa ny ankoatran'izany dia tsy mbola nahita hoe iza marina moa ny olona nikononkonona sy nitarika ny zavatra zany zava-nisy teny rehefa nisy ny fivoriana mialoha dia nisy zay fanapahan-kevitra zay ary io Zokobe Ray Aman-dreny io mihitsy no nilaza fa raha efa tonga ato Tsimbazaza ny ministre ny transport Ulrika dia tokony hivoaka ato amin'ny lapadolitsika solombavam-bahoaka mba hilazana ny firaisan-kinatsika fa tsy manome hasina antsika solombavam-bahoaka io ministra io Ray Aman-dreny Zokobe io no nilaza zany taminay fa rehefa tena tonga tokoa le izy dia le io Ray Aman-dreny io ihany no nilaza indray hoe tsy mety zany sy ny sisa ka zay no tsy fantatro zany ao anatin'io fa zaho anisan'ny tsy nahita no tsy nandray no tsy nanao sonia amin'izany ama président du groupe parlementaire ny VPMMM nilazako an'izany fa zany tsy misakana ny olona handray raha ohatra ka mahita sy mandray andrany fa zaho manokana aloha dia tsy nahita no tsy nandray satria heveriko fa tsy zany 500,000 ariary zany no hamerezako ny zoko amin'izay safidy sy eritreritro na hanohana ny motion de censure na hitsipaka na hanaiky tsy 500,000 ariary no hamarotako ny safidiko fa manana ny position ao anatin'izany ny tenako sy ny vondrona parlementaire zay misy tsy tanteraka moa izany ny motion de censure izay nieritreretina fa nitranga tamin'ny herinandro iny azo ambarary ve araka izany fa mivelona tanteraka amin'ny hery ny gouvernementany Cool Roger ho ahy manokana tsy dia zaho angamba no ahafantatra sy ahatsapa ny herin'ny gouvernementa fa raha ny tokony ho izy ny vahoaka malagasy zay mahita sy miaina tanteraka amin'izao fotoana zao no afaka mitsara avy hatrany hoe hatraiza ny herin'ny gouvernementa ary ny gouvernementa ihany koa zany tokony ahatsapa hoe hatraiza tamin'ireo zay programa no eretseretina ho tanterahina eto amin'ny firenena no vita sy tsy vita ny antenimieram-pirenena koa ny solombavam-bahoaka dia manana zo hitsara an'izay asandreo gouvernementa zay ka raha ny eritreritra zay eretseretina ao amin'ny antenimiera zany dia misy ny manana soso-kevitra hoe aleo ho tombanana amin'izay ny asandreo gouvernementa reo ny asandreo ministra tsirairay zany hoe tsy maintsy ho tonga zany ny fotoana hanasana nyreo mambra ny gouvernementa rehetra ho tonga ao an-Tsimbazaza mba hitondra ny karazana hoe rapport zay asa vitany nandritran'izay enim-bolana sy valovolana nametrahana azy eo amin'izay ministera misy azy zay dia ao anatin'izay no anombanana
hoe hatraiza zany a ny herin'ny gouvernemanta na ny fahosan'ny gouvernemanta zay tarihiny premier ministre hajaina Cool Rosé fa ho anay na tiana na tsy tiana aloha hatram'izao de sahirana ny vahoaka ary ny mpanao politika ny mpitondra koa dia sahy milaza satria hoe tsapa tokoa ny fahasahiranam-bahoaka de tsy manafina koa na ny mpitondra fa milaza hoe kena ny fahasahiranana fa tsy ho vitandray andro fa miezaka zany ny fitondrana hiezaka hiala satria tao anatin'ny 5 taona no nisy ny krizy teto amin'ny firenena nefa talohan'ny krizy ane de fa nisy ihany ny fasahirana koa nahazo ny vahoaka malagasy ka dikan'izay tsy vita mora zay iarahana manaiky zay fa kosa nametrahana ny olona hitondra kosa de mba hijery ny vahaolana zay hoentina misoroka an'izay fasahiranana zay ka farafaharatsiny ny tena zavatra maharary ny vahoaka aloha no andraisana fepetra faran'izay haingana mba ho hitany vahoaka tokoa hoe io fa tena nandray andraikitra ny fitondrana zay ny zavatra takiny vahoaka zany fa tsy milaza ihany koa ny vahoaka zany ao anatin'izay hoe manaova miracle nareo mpitondra ka hoe hitovy amin'Andriamanitra hoe misy ny mazava de misy ny mazava tsy zany akory na ho tahaka ny Jesosy na ny boka ho sitraniny fa niezaka zay ataonao no tsapany vahoaka malagasy no tsapanay koa eny amin'ny anteny mera-pirenena hoe tena miezaka tokoa ny fitondrana sy ny gouvernemanta de aleo ampina toy izay hanao fanoherana be izao fotsiny amin'ny tombotsoa politika zay mety mbola hitondra ny Madagasikara any amin'ny krizy vaovao ka raha ohatra hoe antany ianao ny heriny gouvernemanta zay tarihiny premier ministre Cool Rosé dia ataoko angamba ny tombana zay hatao eny amin'ny anteny mera-pirenena no handanjanay solom-bavam-bahoaka an'izany fa zahay dia manakolazaina amin'ny ministera tsirairay nandritra an'izay enim-bolana ny tantanany azy zay etsy ankilany kosa indray raha ahoana ny toerana ho raisinareo solom-bavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaire VPM MMM tao aoriana ny fanesorana ny solon-tenanareo tao anivon'ny gouvernemanta ataoko angamba fa efa nisy ny resaka nataonay tamin'ny gazety sy ny haino aman-jery maromaro manoloana ny fanesorana an'Andriamatoa Fienena Resara zay nisahana ny misitra ny angovo teo aloha ny zavamisy manko araka ireny nambarany solon-tenan'ny gouvernemanta dia resaka délestage no nanesorana angay Fienena Resara zahay indray ao amin'ny VPM MMM de mazava ny fipetraka zay na ny position no raisinay raha nanao antsoavo ny filohan'ny republika hoe miangavy ny hery politika rehetra mba handray anjara amin'ny fanarenana ny firenena ary vonina handray zany izy dia nanaly an'izany antso zany ny VPM MMM ka nilaza hoe zahay vonina hanohana sy hiara-miasa amin'ny fitondrana dia tao anatin'izay no nanendrena any ministra Fienena tao ministera ny angovo hita tokoa eto amin'ny firenena fa raha misy ny zavatra tena mampikolay ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ty resaka délestage ity ka raha ohatra ny fitondrana mahita fa ny fanesorana ny ministra Fienena Resara no vahaolana hisoroana sy hahatongana zany délestage zany ho foana eto amin'ny firenena dia raisinay VPM MMM ampanetrentena zay fanapahakevitsy ny fitondrana zay satria zahay tsy mieritreritra hoe ny seza no anaovana ny politika fa ny tombotsoan'ny firenena no nahatonganay nanapa-kevitra hanohana ny fitondrana ka raha hitan'ny fitondrana fa ny fipetraky ny ministra anankiray no sakana amin'ny zavatra maharary ny vahoaka malagasy de heverinay hoe tsy olana ho anay VPM MMM ny mandray an'izany zavatra izany ampitsikina ka raha hoe araka ny fanontanian'ny mpanao gazety sasany hoe hiala ao anatin'ny PMP tsy hanohana ny fitondrana intsony VPM MMM satria nesorona ministra Fienena tsia mbola ao anatiny PMP tanteraka izahay tsy hoe rehefa nesorona teo amin'ny seza zahay de ho mpanohitra fa heverinay hoe ny tombotsoa ny vahoaka malagasy no tsinjovona ka raha ohatra ka zay no fantatry ny filoha fantatry ny prime ministre fa ny fanesorana ny Fienena no vahaolana ho an'ny délestage
dia arabasoa arabatsara engany ka voavaha amin'izay ny délestage fa efatsy eo amin'izay toerana zantsony nga fienena ry sara zay ny faniriny vahoaka malagasy rehetra hoe tokony voavaha amin'izay ary ny olana ho anay VPMMM tsy manova ny fanohananay ny fitondrana ny fanesorana ny fienena ry sara fa raha ohatra ka hijery an'izay ihany ny fanjakana ho anay kosa zany raha ohatra ka zavatra hafa le izy dia ho hita miandalana eo fa ny filoham-pirenena zay niantso anay ka nanolotanana azy dia hoeninay koa ny teny filoham-pirenena hoe fa tsy ilainay intsony ny fanohananareo VPMMM zay indray dia zavatra hafa fa raha zahay mahasolo-bavam-bahoaka ny tena zany dia mahatsapa ihany koa fa misy ireo ministera sasatsasany zay tena mampijaly ny vahoaka malagasy fa tsy afaka milazany zany mialoha zahay satria mbola hisy ho aho mitombana zay atao eny amin'ny anteny meram-pirenena dia any zahay no ilaza hoe fa nahoana zao no ataon'ity ministra anankiray ity nefa tsy hoesorona fa tiany no esorona raisy koatra ihany tsetsatsetsatiaritra misela raha ohatra ka miresaka nyresaka insécurité any amin'ny faritra atsimo faritra androy zay isaorana ny fitondrana isaorana ny prime ministre tamin'ny opération coup d'arrêt isaorana ny secrétaire d'état ny gendarmerie manao ny ainy tsy ho zavatra ary anisany nahitana fahombiazana tokoa tsy azodiany tsy hita zay fa nisy niezaka natao dia nahitana vokatra amin'ny faritra mena rehetra na ny any androy na ny any anosy tena nahitana fahombiazana tokoa iny opération coup d'arrêt iny nefa ny zava-misy anisany angatahanay tao anatin'izany ny fanakatonana ny abattoir ataon'ny sinoa eny votovorona sy any toliara anisan'ny takina zany ny teny ministra ny élevage dadafara hoe 20 ihany ny omby tafiditra ao votovorona isan'andro nefa mianika ho 300 dia zahay zany zahay tratry ny faritra mena rehetra dia anisany magnizigizina hoe mbola ho tonga ny fotoana fa tsy tokony ho ministra intsony ny olona tahaka ireny zany nefa raha tsy zahay moa ny tompona andraikitra feno fa ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny gouvernemanta no afaka manalaka sy manilika zay tiany hailika ao anatin'io ao dia anjaran'izay fa raha resaka asa ho iaho dia zahay zany mahita fa tena anisany fosotra tanteraka nampijaly ny faritra atsimo ny fisian'io ministra ny élevage io ministra ny fiompiana io satria manao be marenina nalazaina hoe io abattoir ny sinoa io ane no mampijaly anay satria raha omby vidina any androy 1 million d'ariary na 5 millions FMZ ny vidina any androy tonga aty izy ho vidina 3 millions francs na 600 000 ariary tsy possible amako zany misy zavatra hafahafa ao rehefa tena fotorona sy atao ny fanadihadiana dia maro ny zavatra hita fa tsy manjary ka zay ataoko hoe nitombana zany no ilazanay solom-bavam-bahoaka hoe hatraiza le izy fa raha ny fanesorana any ministra fienena ry sara dia tsy sakana ho anay velively ka hatonga anay ho mpanohitra ny fitondrana fa zahay kosa zany dia tsy mpanara-dreny rano satria lazaina foana zany hoe ny solom-bavam-bahoaka VPMMM ane dia manohitra ny fitondrana satria zahay miresaka zany miteny zahay satria zahay tsy mijerina ary natava fa matona antsoina hanohana ny fitondrana dia mieritreritra hoe hanarina miaraka amin'ireo mpitondra ny tsy mety rehetra eto Madagasikara ka raha mahita zavatra tsy mety zahay dia heverinay tombotsoa ny fanjakana zay tohananay ny fitenenanay ny zavatra tsy mety toy izay ho tahaka an'ireo zay mpanao politika fantatra fa tsy mahasaky na milatsaka na filohan'ny fokotany akory dia mamendro fendro sy manoro vohony ihany ny mpitondra dia matetika ireny mahatonga ny fitondrana zany lasa any amin'ny lalana zay tsy izy satria ireo olona manodidina azy zay tao hoe raha any atsimo manko dia tao hoe mpitaty rankena ireo no manilika anie ny olona milaza ny marina nefa zay tsy hitondra vokatsoa ho an'ny firenena na ho an'izay mpitondra an'ity firenentsika ity rehefa rany kosa Andriamatoa mila vonjy Andry Asy Philobert inona zany ny zavatra hitrangany amin'ny anteny meram-pirenena ao anatin'izay hoe ray volana sy tapany isiny ny fivoriana izay ao anatin'izay ray volana sy tapany 2 volana moa fa efa nandeha ny herinandro mahery
dia fantatra fa maro ny zavatra tsy maintsy hodinihina anisan'ny zava-dehibe amin'ny fivoriana ara-potoana izay tanterahina eny Tsimbazaza ny fandaniana ny loi de finance izay hampiasaina amin'ny tana ho avy dia andrasany be sy ny maro zay hoe inona tokoa ny voarakitra ao anatin'izany tena hisy tokoa ve ny fitsinjaram-pahefana izay dradradradraina sy lazaina hoe atao eto amin'ny firenena satria ao anatin'ny loi de finance io no fahitana azy hoe tena misy zara mivilana ve sa mizara mitovy ny fitsinjarana ny zavatra rehetra izay haparitaka any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny politika koa miovaova isan'andro. Aza de matoky tena ho anay solombavam-bahoaka. Tsy pihiko eto zay satria zahay solombavam-bahoaka zay ao anatin'ny vondrona politika na antoko politika dia mety voafehy ao anatin'izany antoko misy anay zay. Fa ho an'ireo rahalahy sy anabavy namana amin'ny zay nolany tamin'ireny indépendant reny dia ataoko angamba manao antsoavo ho anareo mpitondra aho fa aza de matoky loatra an'izany satria matoa ny olona ny safidy ho indépendant dia tsy voafehy ny izaniza izy. Mety androany izy ho tafaraka aminao raha mbola ka tafiditra tsara ao anatin'ny eritreritsiny sy ny tombotsoany ianao amin'ny fitondrana. Fa rehefa mifanilika na mifanipaka amin'ny tombotsoa zay heveriny tokony ho azy dia aza matoky aho satria zany no zavatra hita sy tsapa ao amin'io antenimera-pirenena io. Miovaova isan'andro io arakaraka ny fijery sy ny tombotsoany tsirairay fa ho anay izay ao anatin'ny vondrona politika zany dia mipetraka foana amin'izay dinika sy fifampifehezana ao anatin'ny antoko zay misy anay. Ka zay no lazako hoe aza de matoky tena loatra amin'izay zavatra miseho na hoe milaza ny sasany fa zaho no mahafehy ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra ity ampelantanako ity ny taratasy milaza fa reto manao sony aza matoky an'izany. Fa ny solombavam-bahoaka tsy miankina dia mitovy amin'ny vehivavy tsy manambady. Zay ny fijeriko azy. Fa ho anay zay ao anatin'ny antoko dia mitovy amin'ny olona manambady. Na hanao dalàna manao inona na inona dia tsy maintsy verina ao an-tokantrano vady foana zany rehefa hariva na atoandro ny andro. Fa ny tsy manambady afaka mandeha amin'izay tiany aleha izy. Araka ny tenin'ny mpihira zay hoe célibataire sans direction. Ka zay angamba no apetrako hoe aoka zany ny fitondrana hiara-miasa ankitsipo ary tsy amin'ny fihatsaram-belatsihy ho an'ny olona rehetra, ho an'ny antoko rehetra, fa rehefa izany no misy dia moramora ho antsika zany ny miditra amin'izany fampiavana-pirenena izany rehefa tena mpitiavana marina tsy misy fihatsaram-belatsihy no ifandraisana amin'ny olona rehetra. Eny ary isorana ianao ny vahiny tato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu dia iny ihany koa no mamarana ny fandarana amin'ity hariva ity manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. dia izay koa tomboka lasy tombo vavy no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity anio ity. Sorainao narak'izay hatramin'ny farany manome fotoananao indray raha ampitso tahaka izao veloma tompoko.